neny Mosesy efa niampy le fahefana tao aminy. Ny fahefana tao amin'ny Mosesy dia fahefana mpanapahana, zany hoe ny décision amin'ny Mosesy dia fanapahan-kevitra azon'Andriamanitra ekena hanova zavatra. Ino ny zavatra nisy i Abrahama tao anaty vavaka voafetra fotsiny izy tamin'ny alalan'ny hoe fahalalan'Andriamanitra teo amin'ny toerana m'Andriamanitra tsy toa azy. Zany hoe Andriamanitra marina izy ka rehefa mahita tsy fahamarinana izy dia tsy mahazaka tsy fahamarinana izy fa tsy ditany Abrahama loatra ny fahalebiazan'Andriamanitra miasa amin'ny tontolon'ny famindram-pony. Ka rehefa raha fantatry Abrahama zany dia nanao tahaka izay nataon'ny Mosesy izy, mety niova ny zavatra rehetra, mety tsy ringana ny Sodoma sy Gomora, fa ny zavatra tanga hatramin'ny farany ny adivaritra izy. Ary ny fomba ny sarian'ny fifanton'Andriamanitra dia tao noentin'ny mason'Andriamanitra hijery ny vahoaka ny Sodoma, hijery olombelona. Ny Mosesy zay noentiny ny mason'Andriamanitra hijery ny tenany sy ny fitarihany ny zanak'Israely, ary mahita Andriamanitra ny lehibe ny famindram-pony dia tsy ringana ny zanak'Israely. Ty volana ty mety misy karazan-javatra maro efa nandreraka n'Andriamanitra ary natonga azy mankapoka latabatra hoe ho arigany ianao, fa tehiteny aminao miarabanao tafiditra anatin'ity volana famindram-po ty, fa hijoro Andriamanitra iaino sy amany anao amin'ny famindram-po ary anangana anao amin'ny kery vavaondray izy no ny famindram-po sy ny fitiavana. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Tety vita Mosesy no sarika ny mason'Andriamanitra hijery ny tenany, fa tsy hijery ny maso, fa tsy hijery ny Israely tamin'ny fihodinany. Inona fitaovana nampiasain'ny Mosesy? Vavaka. Inona fitaovana nampiasain'ny Mosesy? Nitsahatra ny fandringarana teto no famindram-pon'Andriamanitra miasa tahavoaka ny zanak'Israely. Hitantsika eto amin'ny Baiboly iray manontolo f'Andriamanitra dia manao zavatra mihoatra noho ny fanaony mahazatra amin'ny famindram-pony. Rehefa io toetrany anankiray io ny kitiany dia milaza aminao fa zavatra hafa mihitsy no miseho. Jenerone ao tao anatin'ny soratra masina dia misy ireo karazan'olona be dia be. Anisan'ny toetran'Andriamanitra mampiavaka azy ny toetra feno famindram-po. Tena nation zany tamin'ny teny tonga nofo teto ambonin'ny tany tamin'izy naka endriky ny nofo atao hoe Jesosy Kristy. Ireo zava-mahagaga rehetra eto anaty Baiboly lehibe sy mihoatra rehetra dia etsika avy amin'ny famindram-pon'Andriamanitra miasa avokoa. Hitantsika ilay jambarola ao matotoko fasivy fa vita amin'ny roapolo. Rehefa niantso no Jesosy Kristy zanaky David mamindrafo aminay, dia isaky ny famindram-po tenenina todika Andriamanitra dia mahiratra ny jamba. Zany hoe manafo izay mety halava ny vavaka ataonao, ny fahatsampanana anao eo amin'ny toeran'ny olona afaka hiady ny zoanao no ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsisy resaka lava be, tsy niteny izy hoe jamba tsy mahita ninninina fa majereo ao koa hiratra masoko ianao mampahiratra ny jamba. Tsy zay nataony fonjy izy ry Jesosy Kristy zanaky David mamindrafo amiko. Matotoko fa 5:24 fantatsika tsara tantaran'ilay vehivavy Kananity. Jesosy Kristy zanaky David mamindrafo amiko ny zanako vavy na veribery foana zay famindrapo zay. Teo izy Jesosy tsy mety raha ho an'ny ambokely no mifonja azy. Mbola nisisika ihany izy eno izy fa ny ambokely ny an'ny ambo afaka mitsipona zay sisa latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony. Zany hoe ny fiandrandrana ao anaty fanetretena eo amin'ny position-ny olona mametraka ny tenanao hiandrandra'Andriamanitra eo amin'ilay tontolo misy anao ianao rehefa miantso ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary rehefa nantsoa ny famindram-pon'Andriamanitra na tsy tokony ho azy le fanasitranana dia nomen'Andriamanitra azy. Ty vola ty zay zavatra eritreretinao fa tsy tokony ho azonao raha mino tsara ianao ka mitoetra miaraka amin'ny fahatakarana anatin'izany afatra zany, zay zavatra rehetra tonono ny vavanao dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Ary lelelana na zanaka voan'ny andro be ao matotoko 7:25 ty zanako lahy ty tompo Jesosy ozy izy ta zanaky David ny zanako lahy dia tratrany andro be dia hoentina any amin'ny rano dia hoentina any amin'ny afo mamindrafo re amin'ny zanako lahy ianao. Dia tonga dia mitoboky Jesosy tsisy azo atao
klistapona tsy misy tsony fitenenana hoe inona no nataonao na inona zavatra fa tonga dia zao mamindrafo amiko regny tonga dia Jesosy namaly sady nyaino mitendreny fotsiny sy niteneny le androbe nianaka tamin'izay sitrina le zazalahy marika toko 7:7 Bartimeo jamba mamindrafo amiko ny zavatra mitranga na hiratra le jambatra any ambroaka ary ny zavatra tena goavana tsy takatry ny sainao ao mitantara faharotoko 5:7 ny tantara faharotoko 7:7 ny tantara faharotoko 20:1 sy ny tantara voalohany toko 4:1 ro teny rehetr'ireo dia tadidio mijoro fotsiny zanak'Israely fefahitany zareo le point ikitiana ny fon'Andriamanitra miderana izy miderana Jehovah makalaza ny famindrapon'Andriamanitra anaty fiderana vao manao an'izay tonga dia ny fahavalo ny famely any fa zareo mivoaka mandresy zany hoe raha vao io suzena famindrapo io kitikitiana ao anaty fiderana asandrasandatra ao anaty vavaka mandamitra ny ambom-pon'Andriamanitra mampijoro azy eo amin'ny toerana iado anao miadinao izy ary ty volany ty no masonao ny ahita fahitsangana amin'ny fiainanao Andriamanitra ela ny fahavalo rehetra iadinao Andriamanitra amin'ny ty volany ty voako mpandresy ianao ny anarana. Halleluja! Rehefa terena izy no ny alehibe ny famindrapony dia miasa izy rava ny fahavalo rehetra nanohatra ny zanak'Israely ary fantaro ary fa tsy isika akory ny tsara indrindra tsy isika ny tsara indrindra natonga reny vokatry reny teo amin'ny fiainantsika fa misy Andriamanitra mahery amin'ny famindrapo teo amin'ny fiainantsika rariny isika raha nao fankasitrahana azy no ny alehibe ny famindrapony tamintsika mpanompony. Halleluja! tamin'ity volany ty nataizana sehontsika nataizana nandrany atsika dia nijoro foana le ray be famindrapo sady be fitiavana Jesosy avy amin'ny Nazareta niborifoy mandrakarivo ny fahamarinany teniny ny fahatsarany fitiavana ny fitantanany mahagaga teo amin'ny fiainam-panompontsika ary tiako tsapanao fa tsy heritsika zany natanjakisika zany fa famindrapon'Andriamanitra miaso amin'ny fiainantsika zany koa isorana ane Jehovah fa nataony mahagaga ny famindrapony tamintsika teo tanàna mimanta ino ny masony tompony tsindro zay matahotra azy dia zay manantena ny famindrapony. Jehovah andidy ny famindrapony noho ny andro ary amiko noho ny alina ny firana azy dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko izany antsika kankalaza azy eo amin'ny toerana misy antsika aniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy antsika raha teny ratsy sy ny safoaka nanentsika antsika ny fahavalo Andriamanitra naniraka ny famindrapony sy ny fahamarinana ary mpitsara marina izy mampahita antsika an'ireny fandresena rehetrarehetra. Fainy amin'anitra ny tanao dia mitsangana amin'ny toerana misy anao isorana ny Andriamanitra zay manda fivavakisika tsy nananaisitra ny famindrapony tamintsika fa nampitoetra izany mandrakariva teo amin'ny fiainantsika efa nitsatra mandrakizay fa ny famindrapony efa tapitra mandrakizay fa nytenitsia efa natsiaro ny famindrapony izy sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely efa nahita ny famonjenany amanotsikisika ary ny vazantany rehetra niaiky fa momba antsika ny tanany mahery tsara Jehovah mandrakizay ny famindrapony ary miantra amin'ny taranaka faramanimo ny fahamarinany fa tahaka ny avony lanitra tao ambony tany no lehibe ny famindrapony amin'izay matahotra azy. Halleluja! miderazy fa tsara izy mandrakizay ny famindrapony mandrakizay ny famindrapony miderazy fa tsara izy mandrakizay ny famindrapony ao kideran Jehovah raha no ny famindrapony sy ny fahagaganana taony tamin'ny zanak'olombelona ao kiderasika no ny famindrapony sy ny fahagaganana taony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ianao mbola toy izao tsy ianao akory ny tsara indrindra tsy ianao akory ny mendrika indrindra raha nanisa fahadisoana izy tsy anisan'izay tokony hijoro eto akorintsika aloany arivo fa no ny famindrapony sy ny fahatsarany zay tokony hiderana azy teo amin'ny tanany miaro anao misy fotoana ianao ane manao fanahininy fa ny miazona any hainao mbola te hijery izy hoe atao izy amin'ny fijoroanao ary androany very eto akianjany ao vafainy amin'ny lanitantannao dia misoro azy fa lehibe ny famindrapony sy ny fitiavana sy nanisa elika nanjery fahadisoana izy zay ny matoy izao atsika ao kideran Jehovah reo no ny famindrapony sy ny fahagagana taony amin'ny zanak'olombelona. Halleluja! lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinany amintsika derazy fa tsara izy
mandraka izay ny famindram-pony. Aoka ny mponina rehetra sy zay rehetra mpanatafika masina, ny atra kely misy eo rehetra na hoe mandraka izay ny famindram-pony. Aoka ny taranaka arona na hoe mandraka izay ny famindram-pony. Ireo mpisorona rehetra tongeto, apôstôly, pasteur, mpampianatra, evangeliste, mpaminany tongeto, ny mpanao fisorona rehetra samy manokatra vavany ary miteny hoe midera Jehovah fa mandrakizay ny famindram-pony. Lehibe sy matahotra ny asany, izy no lehibe ka mendrika iderany. Aoka izay matahotra ny anarany ianao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Midera azy fa tsara izy, mandrakizay ny famindram-pony. Midera azy fa tsara izy, mandrakizay ny famindram-pony. Midera azy fa avy indrindra izy, mandrakizay ny famindram-pony. Midera tompontompo, mpanjaka ny mpanjaka, Jesosy avy any Nazareta fa mandrakizay ny famindram-pony. Alleluia! Zay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, zay nanorona ny fandrenany tany zay rehetra eo aminy. Izy mahafantatra ny afina indrindra amin'ny fiazonana nyity zao tontolo zao ty, mba miazona ny ranomasina tsy nafitra ny tany fa mandrakizay ny famindram-pony. Zay mamelatra ny tany ambony rano fa mandrakizay ny famindram-pony. Zay manoro ny fanazavana lehibe fa mandrakizay ny famindram-pony. Ny masoandro ho mpanapaka ny andro fa mandrakizay ny famindram-pony. Volona sy ny kitra no mpanapaka ny alina fa mandrakizay ny famindram-pony. Zay mamela ny voalohan-teraka Egypte fa mandrakizay ny famindram-pony. Mitondra antsika mivoaka avy teo amin'izay tany mety nangejantsika izy, nanavaka antsika tamin'ny asan'ny fahavalo rehetra fa mandrakizay ny famindram-pony. Zay mampisaraka ny ranomasina mena hita soratra ao Baiboly fa nandeha tany maina toy ny pilier rano, ny rano tsisy ny azo nefa natsangany toy ny pilier no nieriny saniny fa mandrakizay ny famindram-pony. Zay nandeha teny amin'ny rano namonjy mahanty nanavaka ny ampahoriana rehetra, le nitondra famonjena teto an-tany, le natonga antsika andoza ny famonjena zany no ny fitiavany ankasy tao izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy ny tahaka azy amin'izay Andriamanitra. Nanarany Farao sy ny miaramila tao anaty ranomasina mena izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Mitondra ny olona tety-hevitra izy ary namana azy tamin'ny any maro sy ny matavy no ny famindram-pony. Zay namelo ny mpanjaka lehibe, zay namelo nanohatra rehetra fa mandrakizay ny famindram-pony. Nahafaty mpanjaka malaza izy sy noho ny fananarany an'ireo mba tsy hikasika ny vohosiny fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia Siona mpanjaka ny Amority fa mandrakizay ny famindram-pony. Oka mpanjaka ny Basany miainatra teo anatrehan'ny Tompo sy ny Israely fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary ny tany nomeny olova fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia olovan'ny Israely mpanompony mandrakizay. Halleluia! Zay mahatsiaro antsika fonosika ambany toetra fa mandrakizay ny famindram-pony. Ka naneo hery hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahavalontsika fa mandrakizay ny famindram-pony. Zay manome hanina sy mofo atsika fa mandrakizay ny famindram-pony. Mideran'Andriamanitra aoka ho fatsy ho ravoravo ny fonao fa izy makasitraka an'izay matahotra azy dia izay manantena azy amin'ny famindram-pony. Misy olona veno any arivo afaky mifaly amin'Andriamanitra fa nomeny famindram-pony velon'ainy ianao tongeto ary mandray an'izany teny zany ianao